Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Amin'ny androanty inshallah tsika dia iresadresaka mahakasika ny volana Ramadan sy ny boky masina Al-Qur'an al-Karim. Mazava ho azy, rehefa miteny an'izany Ramadan zany itsika dia tsy maintsy tafiditra ny lohahevitra hoe ny boky masina Al-Qur'an al-Karim. Satria nahoana? Satria tadidio tsara fa io volana Ramadan io indrindra no nampidinany Allah subhanahu wa ta'ala ny boky masina Al-Qur'an al-Karim ka niteny izy manao hoe shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ny volana Ramadan hoe Allah subhanahu wa ta'ala dia nampidinanay an'izany boky masina Al-Qur'an al-Karim izany ho taridalana sy fahitsiana ho an'ny zanak'olombelona, ary izy io dia proof manavaka ny marina sy ny lainga, ny tsara amin'ny ratsy. Izany dia voalazany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka raha vao tafiditra ao anatin'ny volana Ramadan itsika dia ny boky masina Al-Qur'an al-Karim no tonga ao an-tsaintsika voalohany amin'izany. Petraka amin'ny fanontaniana hoe inona moa no antsoina hoe Qur'an? Ny Qur'an dia tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izay nampidinina tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam noentiny Jibril alaihi salam avy amin'ny toerana antsoina hoe Lawhul Mahfuz izay tonga tetỳ ambony tany ary niantefa tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Izany Qur'an zany dia manomboka amin'ny surat al-Fatiha ary miafara amin'ny surat an-Nas, miisa 114 ny chapitre na ny toko ao anatin'izany Qur'an al-Karim izany. Mahazava-dehibe ny Qur'an sy ny fifandraisany amin'ny volana Ramadan dia isaky ny tonga ny volana Ramadan tonga i Jibril alayhi salam mampanao revision any mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary miaraka mamaky an'izany Qur'an zany amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam isaky ny alina amin'izany volana Ramadan izany. Ary ny boky masina Al-Qur'an al-Karim dia proof mivaingana nalefa hanamarina ny faminaniany mpaminany sallallahu alaihi wasallam, satria ny mpaminany rehetra dia samy manana ny profo manamarina ny faminaniany ary mifanaraka amin'ny vanim-potoana sy ny toerana izay nandehanany zany mpaminany zany. Ohatra, mpaminany Musa alayhi salam, fantantsika tsara fa tao Egypta no nandefasana azy, ary tao Egypta ny zavatra nanjaka dia ny fanaovana magia sy ny fanovana an'izany maso izany. Ka nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala fahagagana tamin'ny mpaminany Musa izay mitovitovy amin'izany magia izany nefa tsy magia, ary izany fahagagana izany dia nitehanany nalatsany na natsipiny dia nivadika bibilava ary nihinana ireo bibilava rehetra izay natoraky n'ireo mpanao magia, ary ny tanany natsofiny tao am-paosiny dia mivadika fotsy mangarahara ary mamirapiratra izany. Izay manambara fa ny faminaniany mpaminany Musa dia niprofony tamin'izany fahagagana izany ary nandresy an'ireo mpanao magia miisa 2 alina tamin'izany fotoana izany. Tahaka an'izany ihany koa tamin'ny vanim-potoana ny mpaminana Isa na i Jesosy Kristy. Nalaza tamin'izany dia resaka fitsaboana, resaka medicine, ka nalefa ny Allah le fahagagana tamin'ny mpaminany Musa dia mitovitovy amin'izany fahagagana izany, satria ny olona manasitrana ao anatin'ny herinandro, ao anatin'ny 2 volana izay aretina tokony sitranina na tsaboina mandritra ny heritaona. Ka tonga i mpaminana Isa nalefa ny Allah manasitrana ny jamba ary manasitrana ny boka, manasitrana ny mona ary nanao zavatra izay tsy vitan'izy ireo mihitsy dia namelona ny maty vokatry ny herin'ny Allah tamin'izay fotoana izay. Hany ka nanao defi an'ireo olona mpitsabo tamin'izay fotoana izay, ary izay no fahagagana noentiny mpaminana Isa alayhi salam. Tahaka an'izany ihany koa
ny fahagagana no enty mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tao a Makka sy ireo vahoaka arabo de nalaza tamin'ny fanaovana tononkalo. Izany hoe no tononkalo no malaza tamin'izay fotoana zay, tsy misy olona miresaka afa-tsy tononkalo. Mangatabady ianao tononkalo, mikabary ianao tononkalo, ny zavatra rehetra de tononkalo. Ka rehefa nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam de nitondra ny boky masina al-Qur'anil Karim, dia izany boky masina al-Qur'anil Karim zany nanao défi anireo mpahay tononkalo de niteny Tompo Allah hoe raha tena marina ianareo na manana doute amin'ity Qur'an ty, mitondra toko na sura anankiray na andininy anankiray na sura 10 mitovitovy amin'ity na mavita manao défi an'ity. Mandraka ankehitriny tsy nisy nahavita nanao défi ny Qur'anil Karim, ary nijanona ho fahagagana ho an'izao tontolo zao mandraka ankehitriny. Voarakitra ao avokoa ny tantarany lasa, voarakitra ao avokoa ny tantara zay nandalo tamin'ny vanim-potoanan'ny mpaminany, voarakitra ao ny tantara zay mbola ho avy sy zavatra iseho any ankoatra. Voarakitra ao ihany koa ny fahalalana rehetra mahakasika ny ranomasina, mahakasika ny habakabaka, mahakasika ny tany, mahakasika ny ala, mahakasika ny tendrombohitra sy ny rivotra, voaresaka ao avokoa. Ary nisy manam-pahaizana anankiray zay nanao recherche nandritra ny 20 taona, farany izy nahita fa hoe ay ranomasina io na de mitambatra fa tsy mifampiditra. Rehefa vita zany recherche nandritra ny 20 taona zany de nirehareha izy nandeha namory mpanao gazety ary niteny manao hoe zao nanao découverte ny zavatra anankiray zay tsy mbola hitan'ny zanak'olombelona teto ambony tany. De niteny izy hoe io ranomasina io de mifampiditra na de mifanena na mifampipetaka fa tsy mifampiditra. Ny océan Atlantique mifanena amin'ny océan Indien, mifampipetaka fotsiny izy ireo fa tsy mifampiditra. Ary ny zava-manan'aina de tsy miditra ny aty. Rehareha izy tamin'izany fotoana zay de niteneny ny manam-pahaizana Islamo anankiray manao hoe io fahalalana noentinao io efa noentin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam 4 taona lasa izay. De niteny izy hoe aiza misy an'izany, de vakeo izy ao anatin'ny surat ar-Rahman rehefa Allah subhanahu wa ta'ala niteny manao hoe marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ary rehefa hitanao izy ny ranomasina anankiroa dia mifanena fa eo anelanelan'izy ireo de misy zavatra antsoina hoe barzakh manasaraka azy mba tsy hifampiditra. Gaga indrangainy ka nanontany ho ave izany Muhammad zany efa nahita ranomasina tamin'ny fiainany, de nilazaina fa tsy mbola nahita fa ranomasina izy teo amin'ny fiainany. De teo ilay manam-pahaizana niditra sy nanaraka ny finoana Islam ka nijoro vavolombelona fa tsy hanompo afa-tsy Allah ary Muhammad no iraka. Izay dia fahagagany ho an'izao tontolo zao. Ninona fahalalana zay lazainao de efa hita ao anatin'ny Qur'an. Ka antsika rehetra mamaky Qur'an. Ho antsika rehetra Qur'an no reharehantsika. Izy no lalam-paharehantsika ary amin'ity volana Ramadan ty no tokony iezantsika mafy amaky an'izany Qur'an zany. Inshallah raha ampitso antsika haka ireo valisoa azontsika amin'ny famakinany Qur'an. Misy valisoa anankitelo eto ambony tany, any ankoatra ary ao amin'ny paradisa. Inshallah hitantsika eto zany raha ampitso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.